Toy indray ny mety toetry ny andro ny an-dranomasina ny alahady 17 aogositra amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 18 aogositra taona 2022 amin'ny 9 maraina. Misy ny fampitandremana mahakasika ny amafin'ny rivotra any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Tombana nahatratra 20 km isan'ora ny amafin'ny rivotra ao anatin'izany. Fotoana isehoany moa dia manomboka anio sabotsy 9 aogositra hatramin'ny alatsinainy 12 aogositra ny eo anelanelan'ny Toliara sy Taolagnaro. Manomboka ny alatsinainy 12 aogositra alina hatramin'ny talata 17 aogositra maraina kosa ny eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Etsika ilan'izay dia misy ankoa ny fampitandremana mahakasika ny avin'ny alin-drano any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana atsimo ary ny morontsiraka Atsinanan'ny Nosy iray manontolo. Mety hahatratra 3 metatra sasany hatramin'ny 4 metatra mihitsy ny avin'ny onja ao anatin'izany. Manomboka ny alahady 17 aogositra maraina ny eo anelanelan'ny Toliara sy ny Vohipeno hitatra tsikelikely any amin'ny morontsiraka Fitovinany sy Vatovavy zany ny tolakandro. Manomboka ny alatsinainy 12 aogositra kosa ny eo anelanelan'ny Mahanoro sy ny Tanjona Angotsy ary manomboka ny talata 17 aogositra ny eo anelanelan'ny Tanjona Angotsy sy ny Tanjona Bobaomby. Arak'izany dia fampitandremana miloko mavo manomboka eo Toliara hatrany amin'ny Tanjona Angotsy ary mahazo fampitandremana miloko maitso amin'izay avin'ny alon-drano izay manomboka eo amin'ny Tanjona Angotsy hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby. Entanina foana ny rehetra indrindra ireo mpampiasa ny ranomasina sy ny mpiandrika mba anaraka tsakany sandava amin'ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony mba hisorohana ny loza amin'ny edisioma. Ny toetry ny andro amin'ny morontsiraka Atsinanana. Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny Tanjona Angotsy. Anorana malefaka amin'ny tapany atsimo ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 40 km isan'ora any avaratra i Vohemara. Anonja be na herin'ny ranomasina avin'ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana malefaka miatoato ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 30 km isan'ora indraindray any avaratra i Toamasina. Anonja be ny ranomasina avin'ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Anorana malefaka mety atevina indraindray ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 40 km isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Anonja be na herin'ny ranomasina avin'ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Hahatratra 2 metatra sasany hatramin'ny 4 metatra indraindray noho ny alin-drano avy atsimo Atsinanana. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena. Anorana malefaka rehefa manakaiky ny Taolagnaro andrahoana mahalana ny akafa ho avy Atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina avin'ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 4 metatra. Isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Ankabo. Andrahoana amin'ny tsitokotoko na andrahoana vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 40 hatramin'ny 15 km isan'ora eo anelanelan'ny Toliara sy Fokapy. Anonja be na herin'ny ranomasina avin'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Hahatratra 3 metatra sasany hatramin'ny 4 metatra any atsimony Toliara. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro. Andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray amin'ny morontsiraka Melaky. Ho avy atsimo ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avin'ny onja 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra maraina ka 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa zany ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 km isan'ora hatrany. Ho tonona 5 mpanonja ny ranomasina
avy ny onja aotra faingo efatra hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Andrahoana mahalana iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho ton'ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 100 metatra.